marina ary anao taritra amin'ny filoham-pirenena andreo matondra radio mba hijery akaiky ny vahoaka any Nosy-Be. Ny zava-misy marina dia izao, nanomboka tamin'ny le 20 décembre 2018 rehefa vita ny fifidianana iny, nanomboka nitrongy ny tanàna nanararaotra fahefana io mpitondra ao an-toerana io Andriamatoa Aliabodo sy ny ekipany. Maromaro zany ny toerana ny trongisindry zareo zegny. Voalohany zegny eo afasin'ny Bazar des Arts, Jabala sy Apombolava. Fa mandeha zany fitongisana bulldozer amin'izao fotoana zao, betsaka be zany ny voly simba, betsaka koa zany tanàna tapatapany voa zegny ka mitaraina ny vahoaka. Mandeha zany ny fisamborana rehefa tsy manaiky ny fanimbana sy fandrobana ataon'io zegny ny gendarme zegny. Faharoa manaraka an'izay misy koa zegny any Jamanjary, atao hoe Amparibe Miray. Toerana anankiray izy io nipetrahan'ny vahoaka nanomboka tany amin'ny 1900 any rehefa nandeha zegny Sirama io dia efa tonga tao ireo vahoaka reo zegny. Nipetraka teo ny dadabe, ny dadany, ny zanany, ny zafiny hatramin'izao zegny. Rehefa tonga taty aoriana zany ireto société maitso, golf, manao golf izy io amin'ny Sirama ao zany, dia niravainy zegny io tanànan'ireo olona aby reo, nambolenino ny tanàna. Olona fa mipetraka ao eo fa ela, misy fa marobe zegny tanàna ao zegny mandeha any amin'ny valonjato tafo nambolendreo nono izy eo anivon'ny tanàna, dia iny zegny no nakana gendarme fa hoe manimba volondreo hony ny olona mipetraka ao. Ka izay zegny nanaovan'ny Antsoavy zegny mba asina fanadihadiana maika satria manomboka androany zao efa maromaro zegny ny olona nisamborina. Ka izay zegny nanaovan'ny fitarainana amin'ny président hoe jereo io tanàna Nosy-Be io. Manaraka an'izay koa misy ny tanàna atao hoe Tanambaofaseny. Io Tanambaofaseny io taloha reo olona reo mipetraka tany Antanandava, dia nifampiraharaha tamin'ny fanjakana ny Andry Niravalomanana hoe afindra ianareo amina toerana hafa nareo fa anaovantsika aéroport international ity tanànanareo ity. Dia natao ny fampirarahana ara-panjakana tamin'ireo vahoaka aby reo. Nety zegny ireo vahoaka aby reo ary nafindra toerana atao hoe tanàna ny Tanambaofaseny. Nanomboka tamin'ny 2004 reo olona reo nafindra mandrika aty androany. Rehefa tonga iny deuxième tour iny, povoan'iny deuxième tour iny, nandefa huissier avy aty Tananarivo zegny nandeha tonga tany Nosy-Be zegny huissier avy Antananarivo nilaza fa manome délai 48 heures ndreo vahoaka reo hiala amin'ny toerana io, satria misy didy hono avy amin'ny procureur général avy aty Tananarivo maniraka anazy mandeha any hanala andreo olona reo. Nantsona ny mpitondra fanjakana isan-karazany tao an-tanàna nanambarana zany, tsisy tonga na dia iray satria niteny izy hoe fa io efa didy mihoatra ny fahefako ka tsy zavatra azoko atao. Tsy nety reo vahoaka reo. Rehefa tsy nety reo vahoaka reo, navoakan'ireo olona reo zegny nientana sao dia anjeran'ny trano amin'ilay bulldozer ho avy, atao ary amin'ny arabe amin'ny goudron andehanany amin'ny aéroport. Adiny roa foana nanaovana an'izay dia tonga ny fanjakana nifampiraharaha dia janona treo aloha. Misy koa tanàna anankiray hoe atao hoe Ankarakely, izay efa voatrongy amin'ny tany rehetrarehetra io zegny fa tavela amin'ny tany eo zegny, fa le vahoaka hatramin'izao mbola tsy niala zegny, eo zegny tafilanitra. Ka miangavy zay président tongava mijery fa sahirana ny vahoaka ny Nosy-Be. Ao koa ny atao hoe Nosy Sakatia, andalana ny fanaovana azy eo, sahirana mikorotana ny vahoaka ao zegny amin'ny fakana fandravana ny tanim-boaka izay midy amin'ny vahiny. Zay zany nahatongavanay aty zegny hampita ny hafatra aty Antananarivo zegny indrindrandrindra aminao président Andry fa sahirana ny vahoaka. Magnaraka zegny nisy hetsiky nataontsika niany. Za tsy mivola azy tsy naomby, za tsy mivola azy mahomby, fa kanefany hoe nisy dikany ihany zegny matoa azy natao. Magnarakaraka zegny navy matoa raha iny niseho teo hitatsika ty malala izay mampitohy Nosy-Be ndraiky Andafy. Avy eo latsika bakary baka Andafy mandalo eto reo vazaha io mandeha mivily amin'ny hôtel Mboandro agny. Ke nitsanga zegny reo fanjakagna baka agny izay miaro vahoaka araka koragnindreo. Atsika baka vahoaka Rovandrozy. Koa zaky Berasoaza raiky tsy vahoaka.
Ke nisy zegny marimatry resagna tary zay tsy maintsy atao compte rendu amitsika jiaby hoe nangataka rô amin'ny gendarmerie eto Nosy-Be lehibe ndreo mihitsy eto Nosy-Be zay nitsangana tary commandant de compagnie zay nitsangana tary hoe izy mivolagna hoe aloha ifampiresaka miaraka amin'ny manam-pahefagna eto fa hoe esolontsika tsendriky le zavatra nataontsika tamin'ny lalagna tary satria hoe nisy atanam-parary zigny matoa tsy nipetraka teo natonga rô navety ary raha io koa fa nipetraka teo tsy avony fa telefôny idika amin'ny telefôny bakany idika tamin'ny telefôny ty fa tsy haiko isany tegna tsy haiko isany misy niraisiny misy tsy niraisiny mangifo antena ke atsika niany zegny vitany niany fa kanefany misy zavatra tsy vita atsika mila mail fo atsika magnantsy mandrimandry eto tsôha fo akao misy zavatra hafa miseho alignandro ndraindray tsôha aby mary le olo volandreo hoe mercenaire zay atsika mila mail fo eto fa atsika ndraiky fa tsy anakagna lalagna eky atsika mila mail fo eto ary angaviagna manafo matanjaka zegny amizay zay mila mail atsika na amin'ny resaka tsy mandrimandry ataontsika eto mba hiaro fanagna